Olijanany amin'izay ilany atsinana nosy izay ihany tsika anisany mbola mampitaraina ny mponina full point amin'izao fotoana izao indrindra ihany koa ireo mpitsangatsangana any toerana ny faratsian'ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahadimy iny misy eo amin'ny 7 kilometra eo amin'izao fotoana izao ny lalana tena ratsy raha ny fanazavana azo araka izany dia miantso ny tompona andraikitra mahefy izy ireo mba hijery akaiky izao olona mianjady azy ireo izao. Araka voalazan'ny président moa zany dia izana atao zany ho tratra ny fomba haingana zany fanamboarana lalana Tamatave full point. Zay moa nanao antsoavo talohan'iny fetiny Pasika iny dia mba mitongava ny olona na vahiny na teratany mba hitsidika full point zany hanao Pasika full point satria fatatsika ny lazany full point. Raha talohan'ny orana moa zany raha nigraten'ireo mpanamboatra lalana ny lalana RN5 dia ohatran'ny hoe azo nandehanana tsaratsara zay dia avy eo moa nirotsaka ny orana dia tena menimena ny olona zay nakany satria niverina ohatran'ny lavaka be ndray zany ny lalana ka dia mbola manentana mpitondra fanjakana ihany mba hijery akaiky ny fanaovana ny lalana io fa tena kaikaiky ny vahoakatsika sy nireo mpitsangatsangana zay makany full point ka dia mba mangataka ny fijerena sy fanamboarana haingana ny lalana io zany zay no angatana mpitondram-panjakana mahefy. Izany hoe manomboka eo amin'ny Tanambonosy be zany no manomboka eo Ambody Atafa ny makany full point moa zany dia mbola anisan'ny ratsy dia ratsy ny lalana zany hoe eo amin'ny 35 kilometra eo zany mbola ratsy.